mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba-tsika ry avako malala tratra ity sabotsy fa 20 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny mpanjaka voalohany toko 420, mpanjaka voalohany toko 420 nandiny fa 120 ka hatramin'ny fa 130. Mpanjaka voalohany toko 420 andiny fa 120 ka hatramin'ny fa 130 aminaran'i Jesosy. Ary Rehoboama zanak'i Solomona no nanjaka tamin'i Joda. Efa 140 taona Rehoboama fony izy vao nanjaka, ary 17 taona no nanjakany tany Jerosalema, tanàna nofidian'i Jehovah tamin'ny firenen'i Israely rehetra, hametrahany anarany ary anaran-dreniny dia nama Amonita. Ary ny Joda nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, ka nampahasaro-piaro azy tamin'ny fahotana izay nataony mihoatra noho izay rehetra nataony razany. Fa izy kosa nanao fitoerana avo azy sy tsangam-bato-tsampy ary Asera teny tampony tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Ary nisy olona nanolo tena nitsangajanga ho fanompo-tsampy teo amin'ny tany ary nanaraka fahavetavetana rehetra, fa nao ny firenena izay norohan'i Jehovah teo alohan'ny zanak'Israely izy. Ary tamin'ny taona 15 nanjakan'i Rehoboama mpanjaka dia niakatra sy saka mpanjakan'i Egipta hamely an'i Jeroboama, dia nobaboiny ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka ka lasany avokoa, ary nobaboiny koa ny ampinga volamena rehetra nataon'i Solomona. Ary Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina ho solony ireny ka nanolotra azy teo an-talanan'ny lehiben'ny mpiambina izay niambina ny varavaran'ny tranon'ny mpanjaka. Ary naoviana no nidiran'ny mpanjaka tao tranon'i Jehovah, dia nentiny mpiambina aloha ka naveriny tao an-trano fiambinana indray. Ary ny tantaran'i Rehoboama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy voasoratra ao am-bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va zany. Ary niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama, ary Rehoboama lasa nody mandry any amin'ny razany, dia nilevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida. Ary anaran-dreniny dia nama Amonita, ary abizanany no nanjaka nandimby azy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehoboama no nandimby an'i Solomona. Rehoboama moa zanak'i Solomona rahateo, ary isan'izay nampatezitra an'i Jehovah tamin'i Solomona ny faneraserany sy nanambadiany vehivavy hafa firenena. Amonita no renin'ny Rehoboama, ary efa nafarany tompo mihitsy Solomona manao hoe tandremo fa ny Andriamanitry ny firenena manodidina anao dia sao dia hitarika anao hiala amin'ny finoan'Andriamanitra. Dia ireo vadiny Solomona ireo izay nanodidina azy dia nitaona azy niala tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Ary isan'izay nitranga tamin'ny ity tantaran'i Rehoboama ity rahateo zany, mora latsaka tao anatin'ny fanompo-tsampy ny firenena noho ny toe-tsaina sy toe-po izay efa tsy maro toerana intsony tamin'ny finoan'Andriamanitra, noho ny fisian'ireo andriamanitra maro sy ireo fomba fivavahana maro izay sampy nanodidina an'i Solomona sy tamin'ny andron'i Rehoboama. Tia amin'ny dininy fa 120 ka hatramin'ny fa 130 ity dia mitantara ny lafiny ara-panahy, ny fitambotsorana ara-panahin'ny fokon'ny Joda na ny firenen'i Joda, ny fanompo-tsampy nataon'izy ireo, ka niakon'izany teo amin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra sy ny fiainany andavanandro. Misy pasteur frantsay congolais anankiray izay nanaitra andray maka, Yves Castanou, izay
mbola tanora ihany izy raha sy diso angamby izy dimapolo taona mahery kely a directeur général ny télécom any Congo Brazzaville pasteur izy nianatra tany amin'ny école polytechnique ny Montréal ary tonga pasteur na dia nandray izy moa pasteur évangélique protestant fa tsy ao anatin'ny mety mahazatra antsika fironana réformé fa nalaitra lay citation lay fiteny manao hoe ny antsoina hoe sans-pouce de zao tsara tsy eritreretin'ny olona mihitsy ndraindray fa mety ho fiainana zay iainan'ny olona isan'andro dia na de kristianina azy izy dia mety ho azony fakam-panahiny ho mpisampy sary zavatra vola ary hoy izy manao hoe ny Andriamanitra zay ivavahanao de tsy zay ivavahanao akory ny Andriamanitra ao fa zay omenao toerana voalohany indrindra eo amin'ny fiainanao. Aza mieritreritra ianao zany ohatra ka teny hoe kristianina na aza mieritreritra hoe za mpivavaka raha ohatra ka tsy Andriamanitra no omenao toerana voalohany indrindra fa ny Andriamanitra ao dia izay tompon'ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao. Dia mampieritreritra tokoa zany revako malala satria Andriamanitra dia tia ho voalohany eo amin'ny fiainantsika zay mahatonga azy miteny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Andriamanitra zany ny voalohany fa rehefa tsy Andriamanitra ny voalohany fa zavatra hafa dia zay zavatra hafa zay zany no lehibe no Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoe satria tsika mivavaka amin'Andriamanitra raha araka ny teniny ty pasteur congolais frantsay ty hoe tsy hoe ianao mivavaka amin'Andriamanitra ozy dia mieritreritra ianao manao hoe kristianina ekena fa kristianina ianao tsy maninona zany fa izao tsy mari-toerana ny finoanao raha tsy Andriamanitra ny voalohany. Ary zay no mahatonga ny hoe ny didy folo de manomboka amin'ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ary ny faharoa tandremo sao manao zari-travatra aza manao sarin-javatra voasokitra. Arak'izany dia tsy tokony ho adinotsika mihitsy de ny hoe ny fanompontsampy dia mety ho fakam-panahy mpahazo ny olona andavanandro. Ndraindray ara moa de am'izao andro ianantsika zao de ndraindray de vedette du cinéma na ireo zay mpihira malaza zany ndraindray no lasa sampy ny tanora mety ho zany na tsy mivantana aza. Misy aza moa de mikikika manatrika ny fetin'ireny rindran-kira ataony reny artista malaza reny mikikika mandratra tena mamono tena mitomany sy ny tahaka zany ao anatrehany mpihira malaza Madonna, Michael Jackson moa efa tsy aty tsony fa be de be ireo karazana ataontsika hoe mety ho sampy hitan'ny olona amin'ny fiainana andavanandro ary na dia ataontsika hoe olona malaza mihitsy ny fotsiny koa ary de mety ho tompon'ny olona fotsiny zao satria mety ireny zavatra ireny no mahazo toerana voalohany eo amin'ny fiainan'ny olona. Mety tsy milaza ny olona fa Jesoa no tompony fa mety tsy manam-potoana iresahana an' Jesoa akory izy ndray andro ao anatin'ny fiainany fa mety manam-potoana iresahana apolitika na iresahana baolina kitra na iresahana zavatra hafa fa tsy manam-potoana mihitsy iresahana an' Jesoa. Ahoana no ilazanao fa maro toerana ny finoanao raha hoe Andriamanitra tianao amin'ny fonao manontolo nefa tsy mameno akory ny isan'andronao tsy manana fotoana akory ianao na de niresahana an' Jesoa aza na de niresahana ny fahatsahan'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona aminao aza fa manam-potoana kosa iresahana zavatra hafa iresahana lakozia fomba fandrahoana iresahana système D isan-karazany fa tsy miresaka mihitsy an'Andriamanitra. Zay no mahafetsy an'izao tontolo zao. Mahafetsy an'izao tontolo zao de navoaka ny lalàna isan-karazany mametra anao tsy hiresaka an'Andriamanitra ny fivavahana aza resahana ny ampiasana, ny fivavahana aza resahana any amin'ny fianakaviana, ny fivavahana aza resahana fa ny fivavahana dia anao rery anao rery finoanao rery ny fivavahana fa maninona ny politika na ny baolina kitra na ny lamaody na ny sakafo no afaka resahana amin'ny fotoana rehetra fa maninona ny finoana sy ny fivavahana no tsy azo resahana.
nahoana marina fa zay le lalàna eketsika zay fa aloha tsy jerena amy lafin'ny lalàna zay fa jerena amy lafiny ara-panahy hoe sitrapon'andriamanitra tokoa ve zany ianao tian'andriamanitra nefany tsy vitanao ny miresaka an'andriamanitra tsy azo resahana akory andriamanitra raha misy olona namonjy anao tao amin'ny fiainana raha misy olona mahafinaritra anao eo amin'ny fiainana raha misy olona tena nampivelatra anao nampisorotra anao tao amin'ny fiainana de ahafinaritra anao ny resaka azy ahafinaritra anao ny resaka azy na dia raha misy zavatra zay nafotom-pisaina anareo de mahafinaritra anao no miresaka azy fa nahoana andriamanitra no toponao nefa tsy mahafinaritra anao no miresaka azy de adika zany de zao tsy tsy tena manatoerana ao am-potsika andriamanitra raha ohatra ka ny famaritana zay resahantsika tany am-piandohana otsika manao hoe mivavaka zava-dehibe mino zava-dehibe fa izao ny mahavavolombelona de zava-dehibe lavitra anao zany hoe move tena mahafinaritra anao no miresaka an'andriamanitra move mahafinaritra anao zany miresaka ny finoana izany dia eto a de resaka fanompontsampy hotsika teo fanompontsampy a zay nataony Rehoboama na ny marimarina kokoa ny Joda tamin'ny androny Rehoboama fa nahoana moa ny tena tsy tian'andriamanitra ny fanompontsampy eloka voalohany ao amin'ny fivavahana kristianina ny fanompontsampy ary tsy vavahana kristianina io fa na de vavahana silamo aza dia ny fandrafinan'andriamanitra ny fanaovana andriamanitra hafa ny fialana amin'andriamanitra dia eloka voalohany indrindra ao anatin'ny didy folo ary nahoana moa no tsy tian'andriamanitra zany marina fa mety itentsika manao hoe mitovy daholo ny eloka eny zay eo efa averintsika mandrakarivo zay fa ny fanompontsampy a dia tena fanalana an'andriamanitra eo amin'ny toerana zay misy azy mihitsy ny olona mpanompo sampy a de tena manaisotra an'andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana satria andriamanitra dia pahary zao rehetra zao andriamanitra dia napisy ny fiainana zay rehetra eto amin'izao tontolo zao ny mpanompo sampy a dia mametraka andriamanitra hafa eo am'izany toerana izany no zany dia tsy akasitrahan'andriamanitra satria fisandohana ka tsy akasitrahan'andriamanitra fisandohana fangalarana ny voninahitr'andriamanitra fanesorana ny voninahitr'andriamanitra fanesorana le maizy azy an'andriamanitra mihitsy no isoro ny mpanompo sampy eo amin'andriamanitra ka atoriny amin'ny zavatra hafa no zany dia tena natezitra an'andriamanitra mihitsy tsy hoe ny fantikanany sitrapon'andriamanitra ihany fa tena lay fanesorana an'andriamanitra am'lay asan'ny tanany mihitsy andriamanitra nahazo zao rehetra zao an'andriamanitra ny tany zay rehetra ao aminy nefa dia esoron'ny olona am'zany asan'ny tanany zany andriamanitra ary dia zay matezitra andriamanitra ny fanompontsampy satria toy ny mandroaka an'andriamanitra ao anatin'ny asan'ny tanany sy ny kelezany aina arak'izany ny mpanompo sampy fa ny faharoa de zao manimba ny olona koa manimba ny maha olona mihitsy koa ny fanompontsampy satria zavatra no topoina aza tonoina fa andriamanitra dia infini andriamanitra de tsy manapetra matoa andriamanitra andriamanitra de tsy manapetra izy fa raha ohatra ka mivavaka amin'ny sampy ny olona mivavaka amina zavatra vola ideolojia zavatra hita maso de zao lasa mivavaka amina zavatra misy fetra izy mivavaka amina zavatra misy fetra azo refesina azo tsapahitana araka ny tenen'ny mpanao salaminy mba manatsofina ihany izy fa tsy mandre mba manamaso ihany izy fa tsy mahita manatongotra ihany izy fa tsy mandeha manatanana ihany izy fa tsy mandray sy ny sisa rehetra manambava ihany izy fa tsy miteny mananorona ihany izy fa tsy manimbola dia izay toetsaina izay de manjary ny olona mivavaka amin'ny sampy de manjary olona izay mihidy mora mihidy satria mivavaka amina zavatra misy fetra zavatra ara-psikolojika fotsiny zany fa ny olona zay mivavaka amin'andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia lasa manana fisokafana satria ny andriamanitra inono de andriamanitra mitondro zao rehetra zao
tsy manapetra lehibe noho izy fa ny mpanompo sampy de mivavaka amina zavatra mitovy aminy, mivavaka amin'ny zavatra mety ho kely noho izy ary mivavaka amina asany tanany de zao tsy gaga isika raha toa ka matetika ny mpanompo sampy dia olona mora mahatsaro, manapetra, mora tohina, mora tafitohina, mora tezitra, mora kivy, tsy manana finiavana, zatra miankina. Ary zany hitatsika metimety atsika manao hoe le mpanompo sampy ange le mamonjy doany ary Ananirina na lay namonjy nandeha nakary amin'ny toeram-pivavahana nentim-paharazana tary na koa nanao an'zao sy n'zao tary, zay eo ihany. Fa ataovy hoe misy olona manompo vola na misy olona manompo voninahitra, reny zany ny andriamaniny, tsy voatery hoe le nandeha taritary ihany fa misy zavatra tiany no Andriamanitra, mety ho ny televizion mihitsy mety ho zavatra hafa mihitsy. De ireny olona reny zay ataontsika hoe mifantoka ka manompo sampy de zao manjary olona mora mikatona izy, mora resy, mora kivy, mora tohina, tsy mahajoro, be de be zay ama olombelona tsotra fotsiny zao zay toetra zay tsy ananan'ny mpanompo sampy mihitsy ny toetra kristianina, ny fahasahina hijoro, ny fahasahina anana idealy tsara amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa ny mpanompo sampy tsy manana an'zany. Mpanompo sampy dia ny fotom-pisaina eto ambonin'ny tany any, ary dia na ny lôjikany aza dia tsy lôjika tokany ambadiky ny fahafatesana fa lôjikana comptable fotsiny zay ataony hoe fahombiazana de mety ny vola, mety ny voninahitra, mety ny famirapiratana, ary manahirana mihitsy ny mifampiraharaha na dia manao hoe business fotsiny ihany ary ianao na mifampiraharaha ianao amina fanarahana ka mifampiraharaha amina olona mpanompo sampy de hitanao fa samy hafa mihitsy ny fahendrena, samy hafa ny sotoavana. Eo am-panaovan-javatra de zao de vao manomboka de efa tsy mitovy satria ndray olon'ny finoana ary ny kristianina na tsy mahomby azy izy de mieritreritra hoe fa mety mahomby ndray ihany manaraka fa ny zavatra de zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny mpanompo sampy tsy mahana fona de zao mitrapoka ny tenany, mamono tena, mitady olona omena tsiny, mitady olona ho tompon'ny fahadisoana, mitady olona ho atao bouc émissaire, mitady olona ho atao tohotra fiakarana, zany toetrana mpanompo sampy. Fa ny toetran'ny kristianina tsy zany. Toetran'ny kristianina dia resy lahatra fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra mahasoa azy. Hotsika manao hoe manimba ny fanompo-tsampy, manimba ny olona, manimba lay toetra maha-kristianina, sady manimba lay finoana. Fa ny fahatelo zay ataontsika hoe endrika maharatsy ny fanompo-tsampy amin'ny lafiny maha-olombelona fotsiny zao koa de zao manjary mahatonga finonom-pona ao anatin'ny olona, mahatonga tahotahotra ao anatin'ny olona. Io rehefa na kristianina aza mety misy kristianina mpandraifana zany ny tompo, fa zao mbola mora giazy ny finonom-pona satria tsy lay herin'Andriamanitra, tsy lay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny voalohany eo amin'ny fiainany, fa misy zavatra atahorany. Mbola betsaka ny kristianina matahotra matoto, matahotra lolo, matahotra hery ratsy isan-karazany. Mbola betsaka ny kristianina ny tahak'izany, tahaka ny hoe malemy Jesoa aminy, tahaka ny hoe tsy nandresy ny fahafatesany Jesoa aminy, tahaka ny hoe tsy nampitsahatra ny tafio-drivotra Jesoa aminy, tahaka ny hoe tsy namoaka ny demonia Jesoa aminy. Fa de zao manjary lasa matahotahotra de lasa mino zavatra maro isan-karazany, lasa mino hoe misy matoto, hoe misy kalanoro, hoe misy isan-karazany. Nefa kristianina hoinonao moa zany zay inono, mety misy olona mino kalanoro, mino lolo, mino matoto, mino isan-karazany, mino lolo vokatra be de be, mino isan-karazany, mino kokolamo be de be ny karazany zavatra fantatro atao amin'ny vavahana nentim-paharazana malagasy, mino tromba be de be ny olona mino an'izany. Fa inona moa zany? Inona moa zay inony ihany? Fa ny inonao de zao enao manana Andriamanitra zay nahazo zao rehetra zao.
ary io Andriamanitra io dia fantatrao fa nandresiny fahafatesana, inonao fa nandresiny fahafatesana, inonao fa tsy nisy aretina najanona teo aminy, inonao fa malemy aza natsangana. Ko inona ny antony itonantonananao andeha hitady fanasitrana na any amin'ny fanompo-tsampy, na hitady fanasitrana na any amina zavatra ataontsika hoe tompona fanahy hafany mihitsy, nefa ny Andriamanitra efa mazava aminao fa nanangana ny maty nampitsangana nasitrana ny boka, fa raha ohatra ka tsy sitrana ianao no ny antony maro samihafa de tsy sitrana fotsiny zany. Zay zany, fa tsy voatery hoe terenao Andriamanitra ka tsy maintsy anasitrana anao amin'ny zavatra zay de lasa mandeha mitonantonana ary manimba fanahy, manimba fanoloran-tena, mety manimba amin'ny fiainana mihitsy aza, fiainanao sy ny fiainan'ny hafa. No zany dia betsaka ny kristianina zay mbola latsaka ao na inona mahatonga an'izany de satria tsy voalohany eo amin'ny fiainany Andriamanitra, tsy voalohany eo amin'ny fiainany ny finoana fa ny Andriamanitra inony de Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ary zay no nampifanolana ny Rehoboama sy Jeroboama. Hoy ny andininy fahatelopolo, niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama. Jeroboama de mpanompo sampy, nanao omby kely volamena, ary mandrakariva ny mpanompo sampy dia olona fedina satria olon'ny nofo, olon'ny sandry. Zay no mahatonga ny hoe ny fanompo-tsampy de mefara mandrakariva amina fijangatsangana, mefara mandrakariva amina fampiasa-kely, lindra zany no hita ao amin'ny fanekena taloha, ny mpanompo sampy mitety tena sy ny tahaka zany, zany hoe manao zava-dehibe lay vatana, lay nofo. Ny vavahana kristianina de tsy zany. Vavahana kristianina dia manao hoe ny vokatry ny fanahy, zany hoe tsy lay nofo, tsy lay filana, tsy lay vatana no mitondra ny tena, fa ny fanahy. Ny afantaranao fa kristianina ny olona, ny mpino ny olona de zao zakany tsara, zakany sainy sy ny zakany fanahiny, ny vatany, tsy ny vatany no mitondra azy, tsy hoe ny filany hoe nona de angalatra, na mangiry firy de hamono olona, na satria ny valinao, ny fiarahanao ny tamaina de avy keo mba melaka tamainanao, na satria nanaovanao teny maharary de hanozona anao, tsy ohatr'izany ny mpino de mahafehy tsara satria zay maha kristianina azy. Ny mpino any dia nataon'Andriamanitra mahafehy ny tenany, mahafehy ny fihetsiny, mahafehy ny fitondran-tenany manoloana ny zavatra zay tokony ho atao. Teto any de nanompo sampy ara ny vokon'ny Joda, ary ny akony zany de zao nanjary simba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, nanjary na dia ny zavatra tsara ny reharehany aza de rava ny tranon'Andriamanitra, rava ny fivavahana, ny anahitra, ny korotana, ary ny sampy de zao mitondra fahantrana ara-tsaina, mitondra fahantrana ara-panahy, mitondra loto ny fanompo-tsampy. Fa ny fanompona an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy kosa de zao manome fisokafana. Levako malala enganenao iorina amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ao de Andriamanitra tianao. Ny Andriamanitra ao de Andriamanitra zay mahafantatra, zay mahasambatra anao. Ny Andriamanitra ao azo antoka. Ny Andriamanitra efa nandresy ny fahafatesana, tonga nofo ho anao de miorena amin'ny finoana. Aoka zay Andriamanitra ao zay no voalohany eo amin'ny fiainanao, ary zay Andriamanitra zay no tompon-daka eo amin'ny fiainanao. La Jesosy Kristy tompo any ampahery anao ho vavolombelon'ny fahatsara. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra saro-piaro ianao ary miazona anay amin'ny fahamasinana. Tsy akasitrahanao ny fampirafesana anao amin'ny Andriamanitra tsy izy. Andrindray ary eto amin'izao tontolo zao de betsaka ny zavatra tiaka ny toeranao aty am-ponay. Betsaka ny zavatra zay te ho tomponay noho ianao, te ho voalohany eo amin'ny fiainanay. Manafatra anay ianao fa ianao no Andriamanitra tokana sady marina, dia mampaherezana tompo ho vavolombelonao. Ary tsy misy mahay manatona anao raha tsy efa ianao ihany no mitaona azy, de to am'izay tompo ho tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misaotra tompo noho ity fotoana mifarana ity indray ny herinandro, farana am'izao sabotsy zao de afaranao zahay ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra. Azony zahay tompo mba ho mahatoky hatrany amin'ny fiainana isanandro. Atao velona ty amponay ny fitiavana anao, atao velona ty amponay ny fametrahanao anao loha laharana eo amin'ny fiainanay.
dia mampaherezy ianao tompo ny firenenay, jereo ny fiangonana kristianina maneran-tany, mitory ianao Jesoa nandresy ny fahafatesana, ataovo mahatoky. Jereo ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, vavaka manokana aminao zay ho an'ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny FFKM, ampaherezo amin'ny asa izay andraiky etany, mivavaka ho an'ireo fiangonana kristianina mitory ny filazantsara ray, ampaherezo tompo mahatoky amin'ny asa izay ampanaovinao azy. Dia ny fitandremana misy anay tsirairay avy, ny tokantrano ny mpanaraka zao nofinaina izao, anjakan'ny fahasoavanao Jesoa. Amen.